miarabantsika rehetra tompo lasy tongovavy amin'izao takariva izao ary misaotratsika amin'ny safidiny televiziona malagasy anaraka ny vaovao an-tsary hatramin'ny farany nivoaka ny ordonnance numéro 2010 010 fametrahana ny antenimera ny tetezamita nankatoavin'ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita ny ordonnance larana 10 aotra 10 tamin'ny 7 oktobra 10 mahasana ny fananganana ny parlementany tetezamita ny HCC nio araky ny didy na décision 09 tsipika HCC par 03 tamin'ny 7 oktobra no manaiky azy ity anjara filan-kevitry ministre ampitso ny mandany azy amin'ny alalan'ny décret d'application ny alatsinainy ho avy izao no fametrahana ny congrès ny tetezamita ny talata kosa manaraka an'io zany hoe ny 12 oktobra 10 ny CST na ny filan-kevitra amboniny tetezamita izay no fanambarana voaray izao ariva izao avy amin'ny fiadidina ny tetezamita fa mikasika ny fividianana kosa tonga ny machine imprimante industrielle misa raiky amby folo iasan'ny centre informatique régional amoana ny lisy-pifidianana roa andro de vita ny lisy-pifidianana fantatra izao fa ny 4 ny lisy-pifidianana no efa vita 7 tapitrisa hatramin'ny 8 tapitrisa anoany no mpifidy andrasana amin'ny 7 novembre ho avy izao amin'ny 13 oktobra itimo no amoana ny lisy-pifidianana fonjinaiky anirina ndre mampianana iatrika ny famoahana antaratasy ny lisy-pifidianana vonjimaika ny seni amin'izao fotoana izao 13 andro alohan'ny fifidianana no tsy maintsy amoahana azy izany hoe amin'ny 13 oktobra ho avy izao mpifidy 7 ka hatramin'ny 9 tapitrisa no tafiditra ao anatin'ny lisy-pifidianana ny fanambo zany dia hoe hisy lisy-pifidianana ho vita ara-potoana na amin'le anaovan'ny mpifidy fanamarinana amin'ny aorinan'ny le famaranana vonjimaika na amin'ny tena lisy-pifidianana ao ampiasaina any amin'ny birao fandatsaham-bato tsirairay zany aorinan'ny 2 novembre zay anaovana amin'le famaranana entitra na arretage définitif hotratra ny fanamby satria tonga io arivo io ireo masinina fanotana ny lisy-pifidianana izay hiasa anynivon'ireo sira 12 raha miara-miasa daholo ireo imprimante 12 reo dia vita ao anatin'ny 2 andro ny fanotana ny lisy-pifidianana eraky Madagasikara zao tsika miteny zao zany dia manodidina eo amin'ny 94% ny liste zany zao no efa vita impression efa miasa foana zany ny centre informatique régional hatramin'izay fa atongavany reto matériel reto indray dia afaka matokotsika menakavy amin'ny lafiny teknika fa vita tanteraka ny impression na liste tokotokana 520 tapitrisa ariary ny vidin'ireo machine ary fomba Taligenicom efa tamin'ny voalohany taona no nanaovana fanovozana ifotony lisy-pifidianana ary dia nanatsara zavatra aza hoy ny seni ny fanemorana trano ny datin'ny fifidianana satria nahafahana nanatsara ny lisitry ny mpifidy mampanantena fifidianana mangarahara sy madio rahateo moa ny seni fa etsy andanon'izay dia nanambara ny heviny mahakasika ny fitsapakevim-bahoaka izay atao amin'ny 17 novembre ho avy izao ny antoko politika AKFM nanetoko ny congrès ny fahaleovatenany Madagasikara nisy ny valandresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety androany tetsy amin'ny Fohibeny tetsy Andravoangy Oriliara Firinga sy Zakira Kotomanga Antony Sivy lehibe no hitao mani AKFM ny mpifidy rohatra anao ny eny amin'ny fitsapakevim-bahoaka ho avy io isan'izany ny famongorana ny tsy maty manota ka hiaran-tsazy ny mpitondra isan'ambaratonga manososi ny lalàna sy ny zon'olombelona ary ny fanokafana ny varavara ny fifandimbiasana mirindra amin'ny fanekena ny satany antoko-panohitra ny AKFM dia efa nanolotra ny volavolan-keviny amin'ny foto-kevy bebe tany amin'ny comité consultatif constitutionnel ka no reo hevy dehibe izay natolotry ny AKFM sy ireo hevitra maro mety natao amin'ny conférence nationale izay mifandraiky amin'izay hevitry ny AKFM dia tsy ny salasala ny AKFM fa ampanao
eny amin'io référendum io. Miantoko ny kongresa ny fahaleovatenan'i Madagasikara izay isany nandray anjara mavitrika tamin'ny fihaonam-be-pirenena ary nahatonga soloteny avy any amin'ny faritra. Izay ny mikasika an'iny fa